Ny fizarana rendrana toy izao dia tsy nahitana hoe masivana hoe tena miavaka fa zay zanaky fokotany volany iray ka zazakely izy misy fokotany hafa raha tonga eto fa tsy azo atao no manilikilika an'ilay ankizy dia samy nahazo ny anjarany daholo izy. Dimanjato eo ny isan'le arendrina zaraina miaraka amin'ny bombo. Io hetsika io zany zao efa tamin'ny efa fatao isan-taona moa izy io fa amin'ny manaraka angambany hoezahana hivelatra be kokoa amin'ireo zoky olona indray no fanomezana. Efa vinavina zany satria mandeha tsikelikely moa fotoana dia mandeha koa zavatra ezahana tokony mba ho atao eto amin'ny tanàna. Ao anatin'izao hoe fiatrehana ny fiatrehana inona ny toe-tsaina tokony hanana ny rehetra manao ahoana ny fanentanana fananganan-tsaina satria somary tapitapina ihany. Marina tokoa fa ao anatin'ny fotoana fankalazana ny fetim-pirenentsika izao ary efa nisy moa fotoana natokana izay nanentana ny filoham-pirenena mihitsy ny fananganan-tsaina isam-baravarana sisa tokantrano zany anisany nanentana izany koa ny fokotany teto volany iray ary hitako fa maromaro ireo olona efa manao an'izany. Fetim-pirenena io fetin'ny malagasy ihany koa zany rariny sisa isika raha hoe manome asina sy manome voninahitra an'izany fetintsika izany.